Mandraba toute classe, toute vavy ankasitrahana hatrany ianao miaraka amin'ny amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary dia asaina hatrany ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany raha mikasika ilay tempête tropicale modérée Idai dia any amin'ny 10 kilometatra avaratra andrefany mainty rano no nisy ny foibeany tamin'ny 4 ora tolakandro teo miaraka amin'ny rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra 510 kilometatra isan'ora somary miatsinanana ny diany ary dia miada-pandeha tokoa izy amin'ny akipitsany izy vao vinavinaina ho iakandrefana izany hoe miverina any amin'ny Mozambique any izay tsy akasika ny Madagasikara roa izy araka ny vinavina vokatry izany ara dia mahazo filazana amin'ny loko mavo ireto distrika tany isaiko manaraka ireto toy ny any Besalampy mainty rano sy Antsalova mijanona ho loko maitso kosa ny an'ny Belotsirbina sy Morondava ho andreo mpampiasa an-dranomasina kosa dia iangaviana tsy andrika mihitsy aloha raha marimarina kokoa dia manomboka eo amin'ny Mahajanga ka hatrany Morondava izany izay ary no elo fa andeha ho jerevantsika avy hatrany mikasika ny toetry ny androntsika raha ho amin'ny rahampitso raha ho amin'ny maraina zao dia ho avy ny orana ny any amin'ny Antala Nalanjirofo Toamasina sy ilany atsinanan'ny Madagasikara iny mety ho arahana kotroka kosa izany ny any amin'ny Boeny Melaky ho toy izany ihany koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny Bongolava iny andrahona kosa ny andro any amin'ny taniny Sofia any ho toy izany ihany koa ny any Analamanga ny any Itasy ary dia Ipaka hatrany amin'ny Vakina Karatrano izany ho maina kosa ny andro ho an'ny faritra sisa dia raha ho amin'ny tapany hariva kosa indray ara dia hitoy hatrany ny orana ho amin'iny ilany atsinanany Madagasikara iny ary dia Ipaka hatrany Analamanga any izany mety ho arahan-kotroka kosa izany ny any amin'ny faritry Diana Sofia Boeny Melaky ary toy izany ihany koa ny any amin'ny Itasy Vakina Karatra Morony Manisy Betsiboka ho an'ny faritra sisa moa dia hifandimby eo hatrany rahona sy ny masoandro dia raha mahakasika ny maripana kosa indray dia vinavinaina ho 40 degré celsius ny farany ambany indrindra izay hitantsika aty amin'ny faritry Vakina Karatra aty raha toka 20 degré celsius izany ho antsika eto Analamanga 30 degré celsius kosa ny maripana farany mafana indrindra vinavinaina ho amin'ny rahampitso alatsinainy izay hitantsika aty amin'ny Antsohia ho toy izany ihany koa ny Antoliara fa raha ho antsika eto Voatany moa dia manodidina ny 5 hatramin'ny 20 degré celsius izany amaranantsika azy ary dia ireto toetry ny andro anita nandehibe ivelan'ny nositsika ireto ho avy ny orana ny any Johannesburg raha toa ka endrika tandrivindrahona izany ny any Paris andrahona kosa ny andro ny any Milan fa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any Bangkok sy Nairobi dia ho avy ny oram-baratra ny any Comore ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ny any Maurice sy Seychelles ibalika be ny masoandro ny any La Réunion dia zay ny mahakasika ny vaovao toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso ankasitrahanay ianao niaraka ny hatramin'ny farany veloma tompoko.